Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Jereo ry Andriamanitra mpanasoanay, todio ny tavany Kristy zanakao. Andro iray ao ankianjanao dia tsara noho ny arivo lavitranao. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo 3:20. Faly magnatriky fiarabagna ho atsika eo vetsy ankanavaka, atsika pagnaraka tsy tapaka ty onjam-peon'ny radio Fahirama amintsika ity. Ny antima alahady 20 mandavantaogno, alahady tsotra. Ny eglizy manolotra olo hevitra lehibe amintsika dia ny olombelona rehetra no kendren'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakany. Araka izany dia sainy ampitiavagna nareo agnaraka tsy tapaka ary hitandregny ny fampianarana ndraiky toroteny entiny son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson amintsika iny anty. Loha hevitra zegny no hitantsika makivaky ny fiainagnantsika manontolo, agnampy antsika hitondra amin'ny lalagna tsaratsara kokoa, amin'ny lalagna marigna, amin'ny lalagna mazava, arahiny fagnazavagna ny toroteny izay amen'ny eglizy atsika, ireo vakteny masina samihafa amezany atsika amin'izao fotoagna izao. Ka hitandregny atsika ampinogna, ampitiavana ary amin'ny fanantenana izany. Vakteny masina voalohany bokyny Isaia mpaminany. Izao nolazainy Tompo, tandremo ny itsiny ary arao ny rariny, fa efa kaiky ny famonjeko, ary efa iseho ny fahamarinako, ary ny hafa firenena izay mifikitra amin'ny Tompo mba hanompo azy sy ho tiany anarany, ary ho mpanompony izay rehetra mitandrina ny sabata fa tsy mandika azy, sy miraikitra mafy amin'ny fanekeko dia hoentiko ao antendrombohitro masina sy ampifaliako ao antranoko fivavahana. Ankasitrahina eo ambony hotely ny sorony dorana amantsorony, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Yanare,
kisah mawamini Kristi. Tidak jangan jamani tanya isi kecimini. Kata di mamira tewa miti jadi tamani. Yang fata jinyolo na era tani di erina. Kamera di yapirene tani puntina. Iba hokare tengane idera temanita. Iba hokare tengane idera temanana. Au kifayari antani firene di satu kuli. Ayana de mitara sire dire gara jarini. Ayana de mitara mahana nagitini. Si mata kamira firene di satu kuli. Kunina itane wanirana le panizanari. Senumena naswamanati kanuri vidyamani. Yanarem selari takdalu. Emandaya kati samawamini Kristi. Yanarem selari takdalu. Emandaya kati samawamini Kristi. Vakteny masina faharoa, taratasiny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tagny Roma. Aminareo jentily havana no itenenako amin'ny maha apôstôly jentily ahy, dia manome voninahitra ny fandrarahagna nomena ahy aho mba havelom-pialonana amin'ireo tapako sy hamonjy ny sasany amin'izy ireo raha azo atao. Raha ny fanariana azy ary no fampihavanagna ny zao tontolo zao, hanao ahoana kosa ny fandraisagna azy? Tsy ho fitsanganako velona va? Satria tsy misy anenenany ny fanomezantsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa ianareo fahiny mba tsy nanaiky an'Andriamanitra ihany, nefa noho ny nanaiken'izy ireny dia nahazo famindrampo ankehitriny. Toy izany koa ireny ankehitriny, tsy manaiky an'Andriamanitra izy, nefa noho ny famindrampo azonareo dia hahazo famindrampo toraka izany koa. Fa samy nohidian'Andriamanitra tamin'ny tsy fanekena ny olona rehetra, mba samy amindran'ny fo avokoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Umbatsika miaraka fianere Tompo. Ho tanteraka tokoa nye isa. Evanjely masina nosoratany Masinay Mateo. Voninahitra neo anao re Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesoa dia nakany amin'ny faritanin'ny Tira sy Sodona. Ary indro nisy vehivavy Kananeana anankiray nivoaka avy amin'izany tany izany. Niantsoantso mafy nanao hoe, mamindrafo amiko ry Tompo zanak'i Davida, fa ampijalian'ny demony mafy loatra ny zanako vavy. Fa tsy namaly azy Jesoa na dia indray-mbava azy. Dia nanatona niangavy taminy ny mpianina nanao hoe, roa izy fa mikekeka manaraka antsika. Ary hoy navaliny azy,
sy nirahina afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely aho, fa nanatona ihany raha vehivavy ka niankoka teo anatrehany ary nanao hoe: Tompo, vonjeo aho. Nefa novaliny hoe: tsy mety raha ny mofonjaza no alena ka atsipy ho an'ny amboa. Ary hoy raha vehivavy: marina izany tompoko, nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombisombin'ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ihany ny zanany vavy. Izany ary ny teniny Tompo, deraleo anao ry Kristy. Kristianina ava malala, raha nibanjina any Masiny Maria nampakarina amboninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 12 aogositra lasa teo, fetin'ny Assomption, dia faly sy raho satria nisy avatsika tafita. Izany koa ny miandry isika raha miombona amin'Andriamanitra isika, raha mivelona tahaka ny niveloman'ny Masiny Maria ny finoany, ary izy ny ohatra voalohany ho antsika amin'ny fimbonam-po tanteraka amin'ny Kristy. Fa ny fotoana lehibe ho antsika ihany koa io 12 aogositra lasa teo io, satria tamin'ny talata teo no nanamasinana an'ireo zanantsika telo niaraka tamin'ny Maria. Izy ireo nanao eny, fantatsika ny enin'ny Masiny Maria, nanao eny tamin'ny filazan'ny Arkanjely Gabriely izy, ary tsy eny indray mandeha fa isateteka hatramin'ny teo am-pototry ny azo fizaliana, satria ny enin'ny Masiny Maria dia fiomona-piainana tanteraka amin'ny Jesoa zanany. Ahoana ny fisehoan'izay en'izay tahaka ny an'i Jesoa dia tao anatin'ny fanompoana, satria araka ny fantatrasika i Jesoa dia nilaza hoe ny sakafo dia ny manao ny sitrak'Andriamanitra. Eny mandrakariva tokoa i Jesoa, ary fanompoana mandrakariva koa i Jesoa mba hanavitra atsika. Ka izay koa no nataony Maria rehefa avy nandray ny filazan'ny Arkanjely izy. Inona no nataony? Lasa nandeha namangy any Masimbavy Elizabeta ary nipetraka tany nanompo ny rahavaviny. Izay ihany koa ny miandry an'ireo voa namasinina, izany hoe masina, midikany hoe masina ho isika dia miombona amin'Andriamanitra, ka namasinina izy ireo mba iombi-piainana amin'ny Jesoa, ka tahaka ny Masiny Maria zary tabernakla velona. Ry kristianina ava malala, amin'izao lahady 20 mandavan-taona izao dia azo lazaina fa mbola manohy izany hafaliana sy faharavona izany tsika, raha ireo vakiteny arosiny eglizy ny any ity no banjintsika, ka anasanasika andalina bebe ny finoana ahatonga antsika Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, ny fiainantsika. Lay toetra lehibe anankiray izay hita ao Masiny Maria ka asongadin'ireo vakiteny telo ary vao nampisahivisika teo, ka ny tanjona dia ahatonga hafaliana sy fanantenana ho antsika, satria ny olombelona rehetra araky ny lohateny napetraka amin'izao alahady izao, ny olombelona rehetra no kendren'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fanjakany. Zay ny ventikevitra arosi
sy ny eglizy amintsika amin'izao lahady faharoapolo mandavataona izao, zany hoe ahatonga asika olo raika ao amin'Andriamanitra, ho fratelli tutti, ho fianakaviamben'Andriamanitra isika. Izay tokoa ny tanjona, ary izay no antony fankalazana nataosika tamin'ny talata teo 12 aogositra. Raha naharantsika tokoa manko Andriamanitra dia naharantsika hitovy endrika aminy, ka ny vokasion-sika zany dia ny fiombonana aminy, ka ny fiombonana isika dia fahamasinana, ny fahamasinana dia mitondra asambarana, ary ny miaraka aminy no asambarana lavorary. Ny voninahitr'Andriamanitra tokoa dia isika ho velona sy sambatra miaraka aminy. Izay ny tiany eglizy asongadina amin'ny alalan'ireo vakiteny telo arosony amintsika sy alalintsika amin'izao lahady faharoapolo mandavataona izao. Ka ndeha ary ry kristianina ava malala miainga amin'izay teny fampidirana somary lavalava zay nefa fotokevy bebe ary mifanozo amin'ny fotokevitra arosony eglizy, ndeha isika ary hiezaka amakafaka fohifohy ireo vakiteny telo arosony eglizy amintsika, andalinatsika ny finoansika amin'izao lahady faharoapolo mandavataona izao. Raha ny vakiteny voalohany Isaia 15 amin'ny fizarana fahatelo, rehefa miverina tokoa ny vahoaka an'Andriamanitra voasesitany avy any Babilôna ho any Jerosalema, dia nanova faliana sy fanantenana raha mifikitra amin'ny Tompo. Izay fifikirana amin'ny Tompo izay no mampiditra asika ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra ary mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, satria manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voalaza asika teo aloha. Ny famonjena sy ny fahamarinana dia ho an'ny vahoaka tokoa raha mifikitra amin'ny Tompo. Fampanarana lehibe aroso amintsika zany, io le ambarantsika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa asika. Nizay no mitondra afaliana sy fanantenana ho antsika, ny fanatanterahasika ny asan'Andriamanitra. Ka raha tia isika ny iombona amin'ny masiny Maria amin'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny voninahitry ny Trinité masina, dia mananatra asika Isaia mpaminany tahaka ny nananarany ny vahoaka tamin'ny fotoan'androny, dia hoy Isaia mpaminany: tandremo ny isiny ary arao ny rariny, fa efa akaiky ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako, ary ny hafa firenena izay mifikitra amin'ny Tompo mba hanompo azy sy ho tiany anarany ary ho mpanompony, izay rehetra mitandrina ny sabata fa sy mandika azy sy miraikitra mafy amin'ny fanekeko, dia hoentiko ao tendrombohitra masina, ampifaliako ao an-tranoko fivavahana, ankasitrahana eo ambonin'ny hotely ny sorona dorana amantsorony, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Arak'izay voalaza zay ry kristianina ava malala, dia tsy vitany hoe mananatra fotsiny Isaia fa mametraka torolalana mazava. Ka raha tisika tokoa ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy mivelona manatanteraka ny asan'Andriamanitra isika. Ka ny manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia ny fanaovana fivelomana ny rariny sy ny isiny. Mbola tena manana ny akony tokoa ary io tenin'ny Isaia mpaminany io raha mijery ny zava-misy iainantsika amin'izao sika. Inona tokoa moa ry kristianina ava malala ny mahatonga izao fizaliana sy fahorianainantsika izao? Maninona miaina ao anatin'ny krizy mafy sika sy voatandrina isony ny rariny sy ny isiny, ka mikorosofahana ny fiainantsika. Lainga sy fitaka no manjaka, ka zary korontana ny fiainantsika. Fisarambela sy ny fandresasika, ka noho izany sarisary aty ivelany fotsiny, ka marimaritra iresana no manjaka. Mila mibebaka isika raha tisika no andray lalana mitondra amin'izay asambarana sy afaliana izay. Zany hoe mibebaka isika mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika, ka miezaka ary manao ny marina, mifanaza, mifamela heloka, mampanjaka ny famindrapo. Averina matetika ny hoe mila fampitoniana zao andro iainasika zao, ary tena ilaina tokoa mba hialana amin'ireny herisetra sy misy varany ireny, sy ahita fampitoniana nefa isika raha tsy mifanaza. Ary izay manana fahefana ny sy maintsy mietry, ka manantona ahafana mifanankalo hevitra ary mampitony ny elanelana sy ny etraketraka misy. Mila volena araka ny afatra ny Papa tany Lisbonina ny hoe
hoe volena ny kolosaina ny fifanankalozan-kevitra. Il faut cultiver le dialogue. Raha miresaka voly dia midika fa tsy maintsy mila fotoana, ary indrindraindrindra tsy maintsy maty ny voana fafa vao misiry ary mamokatra. Izany hoe tsy maintsy maty ao amintsika ny fitiavatena, ny avinavina, ny fialona, ny fisaram-belasi, ny lainga sy ny fitapitaka ary ny riso, raha tiana hoisy ary isiry ny fampatoniana mitondra amin'ny fifanankalozan-kevitra, ahafana manorina fiarahamonina, manaza ny rariny sy nisiny, mikasaka ny soiombonana ka mandrava ny rindry ny fisarahana. Izany indrindra ny ezaka ataosika ry kristiana havana amin'izao fanatanterahasika ny sinoda izao, ahatonga sika ho eglizy olo velonin'ny batemy, miombona mandray atanana zary misionera. Ka ny fanontaniana ary mipetraka amintsika fa indrindra moa miainga avy amin'ireo tenin'Andriamanitra izay vonrenesika teo, inona tokoa ary ny toetra tokony ananantsika ho aintsika miroso amin'ny maha EOV tabernakla velona antsika, ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika. Dia sy inona ry kristiana havana fa ilay toetra ambaran'ny evanjely androany, toetra n'ilay vehivavy kananeianina izay fantasika fa sy anisan'ny vahoaka zody fa natoky feno fanantenana ary tao anatin'ny faharetana ka nampitolagaga ny Jesosy ny finoany. Fantatra sika fa anisany vahoaka lavitra ny zody ny kananeianina, ka sahany efa izy nanatona ny zody ka napisany izay fampitoniana zay, satria i Jesosy no nahazapa fa tena lehibe ny finoany. Izany hoe sisony ny elanelana teo aminy sy ilay vehivavy kananeianina ka nitony ny fo ho an'ny ilay vehivavy. Ry kristiana havana, ny finoana tokoa dia midika fitokisana an'Andriamanitra. Izay no nahatonga nyity vehivavy kananeianina ty na dia voahilikilika aza nefa no ny finoany dia nanana fahasahina izy, ary zay no ny azo lazaina fa kritera ahafantarana ny finoana. Fahasahina mijoro manambara ary miseho eo mason'i Jesosy. Dia izay nenitsika ao amin'ny evanjely, hoy ny evanjely fa nanatona ihany raha vehivavy ka nikoaka teo anatrehany ary nanao hoe tompo vonjeo aho. Nefa novaliany Jesosy hoe tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka atsipo ho an'ny amboa. Tsy nandany fampianaran'i Jesosy ilay vehivavy fa no ny fahasahina vokatry ny finoana dia hoy izy marina izany tompo, nefa ny amboa kely mba mihinana ny tsombotsombony ny lasaka avy amin'ny latabatra ny tompony ihany. Io ilay finoana na dia toy ny voany sinapy azy dia nanjary nyroboka ny velatra ka nanjary nanana fahasahina ny roboka tokoa ny finoan'ilay vehivavy ka nasay nanatona an Jesosy izy. Tsy misaraka amin'ny finoana tokoa ny fahasahina satria manambara fizoroana ho vavolombelona martiry ka nampitolagaga an Jesosy ny valitenin'ilay vehivavy. Fantatra Jesosy zany fa tiany ampibaribary amintsika fa natao an'olona rehetra tokoa ny finoana fa sy ho an'olona visivisy fotsiny. Fampianarana maromaro izay ny azosika tamin'ny finoana. Ny finoana dia fifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra ka mahatonga sika anana fahasahina ka manatona an'Andriamanitra, ary fantatra sika tokoa fa sy natao an'olona visivisy ny finoana fa ho anatao an'olona rehetra, ka izay no mahatonga azy lalana mitondra amin'izay maha fianakaviam-ben'Andriamanitra sika, maha olo raika sika, mahatonga sika ho frately doty, ho mpiray tampo isika ziaby. Ka raha mandray ny fanomezan'Andriamanitra ary sika ka mamaly azy, satria izany ny finoana ho isika. Ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, ka raha raisitsika tokoa izahay ka namaly azy, sy ho ansika ihany rehetra mpitandre na mamaky izao fampianarana zao fa aoka ho fantatra sika fa fanomezan'Andriamanitra tokoa ny finoana, ary mila mivavaka sika mitalao azy, mila mangataka amin'Andriamanitra. Ireo apôstôly aza izay tena akaikin'i Jesosy
Jesoa tamin'izay andro zay dia ny fahitana fa sy mora ny finoana ary mila fivelarana dia nangataka tamin'i Jesoa izy ireo nanao hoe ampitomboy ny fonay ka noho izany isika zao tokoa dia mila mangataka ny finoana mba hivelatra bebe kokoa ny finoantsika na dia kely sy bitika aza toy ny lanovay dia rehefa ao ilay finoana dia hitombo ao anatin'ny fiainansika fa indrindra moa raha mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika ary izay raha teo notratrarisika amin'izao sinôda fahafito izao mino sy matoky isika fa ity vehivavy voalaza amin'ny evanjely ity raha saina anatona an'i Jesoa dia efa nahay nampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro azo lazaina zany fa efa nanao traikefa maro izy matoa nanana an'izay fahasahina izay ka izay koa ry kristianina havana anana an'izay experience izay lay traikefa izay no kendresika amin'izao fanatanterahsika ny sinôda izao ka mitatsika eto mitoetra n'ilay vehivavy na foitanteraka izy izany nanomezan'i Jesoa azy ny fahasoava dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao oko tanteraka aminao araka izay irinao dia sitrana tamin'izany ora zany ny zanany vavy ka okary ry kristianina ava-malala ho sapasika fa ny finoana marina ilay finoana fanomezan'Andriamanitra ka sy maintsy angatasika italahosika dia miandry valy avy amintsika izany hoe sy maintsy mivelona manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika sy maintsy manao ny asan'Andriamanitra isika ho indrindra i Maria namaly ny arkanjely Gabriely inty aho aoko tanteraka amiko araka ny sitraponao izay tokoa sy nandikan'izay fa manao ny asan'Andriamanitra ka Andriamanitra manao ny asasika raha teny hafa dia midika hoe mahay mampitrotra ny atao sy ny finoana vokatra izay sitrana ny fiainatsika manasitrana tokoa ny finoana inona moa no ambaran'izany fanasitranana zany ny fanasitranana dia ny fiombonan'Andriamanitra io ny fanasitranana faratampony ary mahatonga asika ho fianakaviana ray ao amin'Andriamanitra ka vokatry n'io asika ho fianakaviana ray ao amin'Andriamanitra io dia mirindra ny fiainana milamina sitrana ilay zanaky ny vehivavy kananaianina ao amin'ny evanjely ary ny asarobidin'izay fiombonana izay dia ny fiadanana ilay fiadanan'Andriamanitra eo anivosika izany koa ny fandresika mba ho ao anatin'ny fiadanana sy ny filaminana tokoa ny eglizy kelysika dia ny fianakaviasika ny fiarahamoninasika ny firenensika ny tanindrazasika fa indrindra amin'izao tanindrazasika mandalo fotoana sarotra izao fa indrindra isika ao anatin'ny krizy izao izay indrindra ry kristianina ava-malala antitra teryn'ny mason-dahapolo fa raha monina ao amin'ny fiadanan'i Kristy isika raha mifikitra amin'ny finoana isika dia omen'Andriamanitra ny famindrapony samy nomen'Andriamanitra ny famindrapony avokoa izy ireo nataony ho an'olon-drehetra ny finoana sy ny famonjena araka ny averimberisika teo ka ny lahatr'Andriamanitra ho asika dia isika hiadana ho aminy ary iriny hiditra amin'ny fanjakany ary izay fidirasika amin'ny fanjakany izay no lalana mitondratsika amin'ny fiadanana sy ny hafaliana engany irosy lalinalina kokoa isika amin'ny finoana fa indrindra amin'izao fanaovasika ny sinôda izao ho saizoro vavolombelona eo amin'ny fiainansika andavanandro hivavaka manokana ho an'ireo pretra voana masinina isika sy ireo pretra rehetra hivavaka ho an'izao sinôda izao mba ho tena sehatra toerana nanaovasika experience tokoa toerana nanaovasika traikefa ka samy fanozo amin'i Jesoa tahaka ilay vehivavy ao amin'ny evanjely isika ka samy ahita ny fanasitranana dia isika miombona amin'i Jesoa ka mahita fiadanana sy hafaliana ry Jesoa tompo antitra terinao amin'ny fanaovana famantarana lehibe mikasika n'ity vehivavy kananaianina ity fa tianao eo anivonao tokoa izahay nokendrenao iray fianakaviana aminao izahay ka ingany ny famindraponao anenika ny fiainanay manontolo ahafana iroso amin'ny lalindalina
koa amin'ny finoana. Hitanao ry Jesosy zokonay, niezaka ataon'ny eglizy amin'izao andro misy ny faninjena izao. Hitanao ny ataon'ny papa, ny ataon'ireo kristianina sotra ihany koa, ny nienan'ireo tanora marobe tany Lisbonne sy manana taotra mampiseho ny finoana. Engany hiasa izahay anasoan'ireo manodidina anay, ka ho tanteraka tokoa ireo nofinofo tamin'ny GMJ, ka ho taranaka mpanorona tokoa izahay fa sy mpandrava ary ho sambatra izahay satria andovan'ny tany dia sinina fa ny trano be iombonana izay tany honenanay. Masiny Maria reny mitalao ao anay mba ho feno ny fahasoavana Andriamanitra izahay ka hoeny ny fiainanay, ka ho tabernakla velona izahay. Masinday Josefo mpiaro ny eglizy, ka arovy ary ny fianakaviana izay misedra zavatra mafy ankehitriny izay niseho ihany koa tao amin'ny fianakaviana masina. Fantatra sika fa niatrika sy nisedra zavatra maro ny fianakaviana masina tamin'ny fotoana ny faninjen'i Herode ary voatery nandositra tany Ezipta azy. Sy afenina fa mbola maro ny Herode mandripaka amin'izao tontolo izao, amin'izao andro izao, ka engany hiavao izahay ary vonona hijoro vavolombelona ho say na dia maro aza ny Herode amin'izao andro izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.